GSI zany zao a enina ambin'ny folo taona zay nefa nazarona ny habilitation a filière fito ihany aloha ny communication informatique gestion EDP droit tourisme sy ny paramédicaux sy hitako analakely ambony vola Antananarivo bypass dia mandray mpianatra zay misy rapitso sy ny amin'ny Herinaratra tolotra vaovao zany dia ny fanomezanay ordinateur portable ho andramana inscription a maimaimpona efa tafiditra anatin'ny frais de scolarité fa kosa natao ampiasaina ato amin'ny GSI satria produit GSI zany izy io entinay avy any ivelany dia manarak'izay koa traikefanay zay zany midika zavatra lehibe réseau professionnel en GSI zany tena miasa dia miasa amin'izao amin'ny fampidirana stage fampidirana miasa ouverture professionnelle sy ho an'ny carrière amin'ny mpianatra zany rehefa mianatra dia tsy vitany hoe mianatra 2 taona 3 taona 5 taona dia tapitra hatreo eny mety hanangana orinasa ilay mpianatra fa dia valeur zany valeur assure ny fianarana ato amin'ny GSI mety atsika mianao manjery maromaro ihany tarifa fa maro ny publie reportage zany mikasika an'ireo filière reo fa dia paka avy hatrany any amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara zany filière communication multimédia communication iny zany informatique de gestion koa misy ny programmation misy koa ny électronique embarqué zany hoe tonga hatrany amin'ny robotique en GSI amin'izao fotoana izao fa raha miasa amin'ny système forcode mahatrany ivelany ny management gestion génie de BTP architecture droit et relations internationales tourisme voyage et hôtellerie ary ny paramédicaux sy niova aloha zany hatreto multimédia communication zany mbola atao hoe produit vachale foana ho an'ny GSI tsy ambakan'izay ny gestion sy informatique raha BTP ireo filière efatra ireo na izasika hatramin'izay ireo filière telo vaovao moa zany ny tourisme sy ny droit ny paramédicaux dia tsy ambakany ihany koa fa efa manomboka masaka tsara zany ao anatin'izay 10 taona zay dia mamoaka ny ankizy ho lasa lavitra zany eo amin'ny sehatry ny start-up ny GSI famorona orinasa cours de projet zany zao no ataon'ny ankizy ao dia ho hitantsika eny amin'ny manjereny fa tena mivelatra tokoa ary tena paka ny fampandrosoana mivantana eto Madagasikara